Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Voaisa fakapana. Tantara nosoratany Fidélie Miandra. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Elina Sondra, Tomona Fitiavana. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray fotsiny nandritra lafiny teknika Fanamby, Nana Tontosy, Rotsy Fitiavana. Voaisa fakapana. Tena efa maraina be izao andro izao. Efa miposaka be izany masoandro izany. Aleo rangamba fody eto amin'izay aho. Ohatrany tsy havita andro vary sosoa maraina intsony angamba fa aleo miandry ny ronono aterin'ny Françoise atsy avaratra ka. Ary matory be izany dia mbola tsy nifoha koa hatramin'izao e. Tena mbola matory ngamba ka. Aleo atory eo fa aleo za tonga dia andeha hijery mofo any ivelany any. Salama veribavy. Ka ve lahy fataitry niveriko fa mbola matory. Salama tsara. Efa nandro vary sosoa maraina ary afandria mbola natory dia tsy nitairiko mihitsy. Izany. Dia androany raha teo koa nge andro tsy fiasana. Misaotra lesy a. Za zao vao hoe andeha hijery mofo any ivelany any ka. Tsy eritreretra ny andro vary izany mihitsy aho mantsy. Efa masaka ka. Tonga dia alaminitra fa za no manana izay vetivety. Okey ary sady aleo sasana maraina lamba fa mbola hivoaka kely aho rehefa folakandroko. Sady ny antso izy mianadahy omaly ariva fa androany no nanaovana ilay fankalazana ny tsingerin-taona naterahany ezaka. Tonga dia mety be kosa izanyko. Fa firy taona androany tokoa moa izany ny ezaka lesy? Eo amin'ny 12 taona. Ay ve mbola tanora kely nefa dia efa simba ny zava-mahadomelina sy ny saim-behivavy eriko. Dia tena nahagaga mihitsy angeno na tonga azy iny ohatran'iny. Nefa dia tena endry be sady natahotra vehivavy mihitsy azy iny taloko. Ka rehefa tia andrakandrina dia izanyko. Nanao sipa indray mandeha fotsiny dia avy eo tsy afaka tsony fa te hitady hafa indray. Dia sady tsy mahay fetena koa e. Tena marina aloha izany. Tena ratsy be ilay fanaovana firaisana ranofo aloha loatra io e. Sao ataon'ny olona hoe voay. Ndry koa dia mampameka. Fa anisan'ny antony tena mahatonga ny lehilahy ho voasarika amin'io koa inge dia ny fomba nareo vehivavy ihany. Fotry. Ny fomba anay izao maninona ka? Ka jereo ange. Eny andalana amin'ny atoandro be nanary io dia ny fitafiana manoatra no ireny mpivaroteny ireny. Izy. Hitako. Atranga daholo izay tsy tokony atranga rehetra. Ahoana moa ny tsy ho taitra hatramin'ny voay. Rehefa misy manolana avy eo dia ny mpanolana indray no gadra. Otry, fa tediavinao izany indray ka ny olona nisy nanolana? Henoko. Satria amiko matoa izy manoatra an'ireny dia mitady lahy izay. Any aminareo vehivavy mifakapanay e. Eny misy famarinany ihany ny teny lahy fa saingy izay izany dia tsy mba afaka hanao manjamanja mihitsy kosa ve? Tsy midika mihitsy izany hoe aza manao manjamanja ianao ka. Azo atao tsara ny miaingo amin'ny fahamotinana. Misy mpanakanto vehivavy iray izay izao tsy mba manao fitafiana mampitranga fesik'ibo izany izy rehefa manao klipy. Nefa dia tena manja sady mampite hanaikitra mihitsy. Manaja amin'ny maha-malagasy. Izany indray izao izany. Eny voray irery raha amin'izay mpampianatra fa ndana aloha jereo ilay vary sosoa fa sao dia ho ritra ao. Ohatra eny tokoa ilozako mananatra anao eto fotsiny. Tena mba tsy rehefa koa raha fika nytony sipa kely tonga. Aisa firanga dia andro mangatsika be ohatranao dia manao akanjo mampiseho vatana. Tena efa tsy rariny intsony mihitsy. Nahoana moa tsy rongatra ny fanolanana e. Nefa ne dia ohatra mbola tsy ampy-taona akory azy ity izy. Na za kosa aza ve no mahita okazion sy tonga dia asiako any. Mba mijerena nga ty lalana fa nareo ve jambe? Efa aty ampivoana arabe ty nge ianao e. Oh, ay marina. Tena azafady rery madama kely.
Tena saika voadona marina raha nisy kely foana. Fa tsy naninona ve aloha ianao teo e? Nareo koa nge varim-bariana be tsy hay hoe ahoana e? Tsy naninona ka. Tena miala tsiny ilay toko fa tena tsy haiko hoe efa ty anaty lalamanga ako. Tsisy tsiny ka. Otry. Fa tsy mahambana ve ianao sa diso ny fitadidiako? Fa ahoana no nahalalànao any anarako ka? Mahambana. Faly be afa hitako any ianao. Fa taiza foana ianao e? Fa iza aloha ianao e? Tena tsy fantatro mihitsy anie hoe izy. Ao mekara aloha dia atao anaty fiara ny resaka. Ka tantarao anahy amin'izay ary. Izy ianao dia taiza nahafantaranao anahy? Aleo aloha velomiko ny fiara dia eny an-dalantsika miresaka e. Izaho raha teo tsy hoe olona mbola vaovao be aminao fa efa tena niara-ny aina mihitsy tsika. Fa iza ary ty olona ity? So dia mba olon-dratsy ary. Tena tsy tadidiko mihitsy hoe taiza nefa niona tamin'ity olona ity. Tovariana be ry tony e. Ka miezaka mitadidy aho hoe izy ianao fa tena tsy saroko mihitsy ne ho ahy. Ay ve, enoy ary afa ho tantaraiko anao amin'izay e. Ay fe indri le va niala kely niara-ny lalao tamiko fahiny Izy indrindra lesy tia. Tena niova be mihitsy ka. Raha tsy le tandra kely tsy nino mihitsy aho hoe ianao io. Zany ve? Tena veriny namana raha izany a. Fa fantatro ihany rehefa tena nandinika kely ahako e. Satria tadidiko tamiko ka le endrika ohatra ny ovy sy karaoty zany. Zany moa izy io. Tonga dia fantatra be ve hoe avy any Antsirabe. Fa zany aloha eo ihany Fa zany aloha eo ihany aleo avadiko kely mihitsy aloha ny resaka. Mino anao a raha afako. Efa hoe avadika ilay resaka dia mbola mianiany eo ihany. Fa toa tezitra be ry tony. Kandry mianiany fotsiny ko. Alefaso ary fa tsy hanontsony ahy e. Zao ary. Aizindry izao no mipetraka dia efa manambady ve? Efa niteraka ihany koa ve dia inona ny fidiram-bola sinsy sa tiako fantatra daholo izay mombamomba anao rehetra. Zany a. Io afa tsy azo ilozana amin'ny fotsiny io e. Ka ianao mampimeko. Fa inona amin'ilay teniko teo ary no mampimeka? Tsy azoko mihitsy anie. Tena mbola tsy niova mihitsy ianao aty marina moa e. Tena mbola le fa niala-dala fantatro fahiny any. Ianao nge ny tena mampime ahy e. Maninona ka? Ao ary fa avaliako daholo ny fanontanianao e. Ka alefaso ary fa nisofiko efa maika iainy hoe. Hitanao rehefa maty Dadasiny dia niala tany Antsirabe aho fa nifindra taty Antananarivo. Dia ny Andorano fotsiny aho no mipetraka e. Ay. Tsy manambady koa fa voandala mpidiadavana. Tsy mbola manan-janaka koa e. Tsy misy manaiky anamboatra izay lehilahy teneniko e. Ka ahoana, afa-po ianao? Tena mety be amiko ianao raha zaniko. Mety amin'inona? Mety anamboatra zaza ho andrika. Dia aza mitady lavitra izany tsony raha hitady vady efa mety ihany koa aho. Mirediredy. Hita mihitsy hoe voay miakatra tanety. Fa zao a. Raha zany ao ilay ndriva tsy anaky anamboatra zaza ho andry dia tsy manaiky aho fa tsy maintsy atao besaka ny karamako. Zany a. Maty antoka be mantsy raha sady efa laindrivady no anamboatra zaza no mbola tsokaramaina ihany koa e. Aza mirediredy ry manambina ka. Hita fa zany. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
dia tena misaotra antsika namana amin'ilay fiaravany. Ny bandy moa izany dia tena tsy mahay miteny fa rio ny refi dia samy manao izay mamamy tenany. Okay, Leslie, za aloha tonga dia tena anao izay ho afaka mihitsy. Mba sy ho anay vokovoko manga kosa. Hita ho ako ao lesa mba sy ho izy io ihany ho anay sy bavy. Izay indray le manao fika tsy milay mba androany fotsiny anie. Hita ho lesiko. Ao moa letsy na tsy maninona fa aleo reto sakafo reto izany no alefanaiko. Tena tsy mety kosa izany. Aleo fa nafatra ho anareo ary mibandy. Ao anie mba ampivo zistara ray fonosany tsy tia azafady. Merci letsy merci be mihitsy. Tairo amin'izay ary. Tairo aloha asiana fandomam-bera kely. Oela vela lesy. Toby olona be koa ato izany ka. Hita ho ako. Afa ry amin'ny zoron-drelo mbola misy latabatra rehefa andao iny. Inona ary natao an'ilay? Izay ataondry eo mety amiko daholo. Ay, ndrasary aloha nafatra vetivety. Ok, dia aza atao ela fa tena efa io arena koa raha Maria. Eny lesy Ary manao fety angamba retsy olona amin'ny latabatra pitanay retsiko. Tsy diso mihitsy ny eritreritro ka misy mofo mamy lehibe iray eo ambony latabatra io. Izay fotsiny dia vita. Ireo dia mahasotoa ao. Tena vetivety maro ny ianao izany ka. Dia tena hihinana koa moa izany fa raha makabeko. Ary inona koa mahavariana be anao any? Hitanao ireo tsy olona pitatsika rehetra. Ie, maninona izao ireo? Ka fa fantatro. Ninona ka? Io sipa kely manao mini jupe indray izao nijerenao eo. Nareo koa dia tena tsy andalovana mihitsy ka. Eny izy indrindra aloha tena nanintona amin'ny masoko teo. Saingy tsy ilay hoe raika pity amin'ny eritreretiko. Fa inona ka? Ny atalany ka sipa kely io dia efa milingilingy amin'ity fitafitra izy dikany io. Raha ho mivavy io dia hoy aho hoe mienjy angamba. Sao ny mahatonga amin'ny fanolanana ary vanialy. Ny hanina hohaniny ngatsy hoe nona indray. Gaho sady mihinana izany no miresaka. Anjarako indray izao manontany anao alefaso valioko ampahatsorana izay fanontaniana petraka ao. Tena marina. Na dia inona ka? Aoka ihany izao ka. Izao hoe ohatran'ilay fanontaniana nataonao tamiko ireny ihany ny riko apetraka aminao. Aina ianao izany zavatra tsy misy dikanko. Fa tsy misy dikany ahoana manontany anay ianao tany anaty fiara tsy nivaliako hoe tsy misy dikany. Ka eno tsara fa ho tantaraiko anao. Alefaso ary dia tandremo mandainga. Izao tsy mbola manambady ary tsy mbola mananjanaka. Tovy aminao ihany. Any vato izay no mipetraka ary mbola ao amin'ireo ray aman-dreniko satria navita trano any mihitsy moa izany zareo. Ay kosa dia aiza ianao miasa? Miasako ve? Mametoky avy nefa aloha ianao fa tsy ilazana amin'izany izao resantsika izao. Ledy inona ary ty? Ao rangaha fa tsy hiteny Mpanolana no miasako ry vaniala. Inona koa izao mampime anao amin'izany ka? Izay anele ny teneniko hoe aza mandaingy. Izany koa ve dia mba marina? Mety tsy ino ianao androany fa raha piso ianao tsy maintsy mbola ino fa tena marina ve aloha izany lazainao izany?
dia izany ve ny atao hoe asa? Eko, marina izany moko. Misy olona manaramo izay, ary ny tovavy na vehivavy tsy mahay miaina ireny tena sibilenay. Ohatry Fa tsy mahay miaina hoana koa e. hitanao ry tovavy nambarako anao teo ry. Ny vehivavy mitady laha ohatran'iny atao hoe tsy mahay miaina. Ao, Tena tsy mety mino e. Ianao zao ve dia mahavita an'izany? izany no misy ka rehefa tsy hainy manao fiakanjo motina tsara sy manaja tena dia aleo ampahafantarina azy fa vao hay daholo ny lehilahy manodidina azy kosa e. Raha azoko tsara izany dia ianao avokoa no namono sy nanolana an'ireny tovovavy tamin'ny vaovao reny. Tsy dia hoe za daholo ka leo omaly iny izao iny no nataoko. Tena matahotra anao raha izany ka. Fa ianao ve adala azo faniala, inona no atahoranao anako ka? Ka sao dia olanao eo koa ako. Namako anie ianao e, ary tsy olona endry fitafy be ohatr'izao no atao an'izany fa le olona milingilingy mampiratirati ny paomany ireny e. Adaoko dia amin'izay ary antso ka efa tena manomboka riva nge ny andro e. Hita ho ako nefa jerena izy roa reto e, tena mbola tsy te hiala mihitsiko. Andraso aloha teneniko e. Ezaka aloha letso aloha izay ody amin'izay fa efa tena manomboka maizina ho ivelany ao. Zaoko veraka dia efa hotsady e. Tsy aleo veraka ako aviaraka ety aloha. Ohatry ny tena marina ihany ane izany koza matony izany. Aleo mody amin'izay mbola lavitra ihany ny lalana. Tena ilana tsindry reto a. Kakaleo za toa dia miaraka ako. Raha tsy mampaninona ny lako zao mantsy alahy mbola tia reto. Tena siplema lesy izany a. Andao ary e. Manahoana daholo nareo a? Ohatry fa izako tony olona mandona fotsiny amin'ny tsy antony tony e. Salama ry a tsy nandonanao izany izy ry anta fa ndriny mamy dia mivilambilana rehefa mandeha. Ka izay atony arakaradrakaray lazany e. Dia mandeha ara-pitsika fa tsy mpanao fika mampibe. Dia ampitandrina anao fotsiny ary madama kely aza dia manao fitafy ohatr'izao. Betsaka anie ny lehilahy tsy mahazaka an'izao fitafianao izao e. Ary fenao angano ny ala vola amin'ny vitanako an'itony ka. Ny fiainanao raha ngah-banjina fa tsy ny tena nay no asiana sira be eo. Mba mampitandrina fotsiny ahako e. Azagaga raha toa ka ho voaolana any. Velominareo e. Trano ihany marina. Zay vao nahita olona nanao fety dia hoe rera. Ny zavatra rehetra ne mandreraka daholo lesy e. Ianao koa moa tena tsy nahalala reraka mihitsy tamin'ny fandizana. Izao ny voka. Eko, zavatra mba indray andro ao anatin'ny taona kosa vety. F'izany eo ihany fa tsy haiko hoe ahoana ny hevitra ao mahakasika an'ilay olona nanaraka antsika. Tena ohatran'ny nahalasa ny saiko ihany aloha. Ohatran'ny marina ihany ny zavatra lazainy saingy. Saingy ahoana ka? Saingy ny ianao vavy tsy miasa saina amin'izany e. Tena mampalahelo be. Andeha atory aloha ka. Aleo raha pitsondray. Bonne nuit là. Ok ary bonne nuit indray. Izaho aloha mbola hijery vaovao kely eto. Tsy mahatony ary very apitri e. Tena izy iny ka. Ary andeha ho aiza ary izy izany. Aleo ranga aloha antsona. Matony a! Matony! Dia ahoana ry tia? Ary tena lasa en forme be lahy izany a. Tsy nakafoka? Sarotra be lesy raha reny rivikely reny no apakafoka antsika. Izany a. Ary andeha ho aiza aloha ela izany e.
Iza moa ilay tsy fa mba madindia kely. Ary inona le ty izany mampitangorona ny olona eto izany a? Eno aletra. Andao hijerena eny. Azafady kely nge re olona. Azafady kely nge mba hijerena izay zavatra mitsangato. Azafady re tompoko. Andriamanitra toa vatom-behivavy le ty a. Ao letsy e. Ary toa le sibam-piara-mianatra amintsika nge letsy io izany. Ie, Melanily ty io a. Reny aloha misy zandary tamy fa aleo mena lalana e. Fa dia iza loatra letsy ny tena vita nanao an'izao a. Dia tena tsy hay letsy e. Sibakely tena sadik'olona ane letsy iny e. Dia maty ve letsy izy? Aleo letsy miala eto aloha ka tena tsy te hijanony ela eto akory a. Maninona tsara hoe ry mahatony? Zany ho ahy e. Maty Melanie. Fa maty ahoana? Efa hoe maty. Araka ny fizahana natao dia nisy nanolana hono izy. Andrikako, tena tsy vanina kosa e. Engany mba hivaly amin'ny taranany izao. Sady nisy taratasy nisoratan'ilay mpanolana koa ane tany anaty paosiny e. Dia ahoana? Inona ny voasoratra tao? Voay hony e. Voay hony e. Inona? Mety hoe solona anarany io fa tsy izay ny tena anarany. Voay? Tena mitovy tsy misy valaga tamin'ilay nandeha vaovao omaly anie izany e. Izany hoe olona anankiray ihany izany ao ambadika izao. Ny tanjon'ilay olona ny tena tsy mazava amiko e. Araka ny soratra tamin'ilay taratasy dia hoe olona tsy hananana alahelo na kakay Melanie. Fa noho ny fitafy tia miboridandridana sy misarika lehilahy no nanolanana azy. Matoa izy manao fiakanjo ohatran'ireny dia mitady lehilahy hono izany. Tena enjana be izy ity ka. Izany hoe io voay io koa izany namono an'ilay mpanakanto maty voaingana iny. Satria raha ny taratasy hita tamin'ny indray dia noho izy nanao fitafy mamofady no antony namonoana azy. Tena azo antoka izany ry antso. Mila mampitandrina ny antotsika fa mino fa ilay tovolahy hitantsika amaly ariviny ihany ny voay aminy. Iza koa ary izany manelingelina amin'ny andro mangirana-dratsy izany e. Tsy mahalala olona matoritsy. Aloloha jerena ka. Ary laharana izy ary ty. Tena mbola tsy haiko mihitsy ka. Aloloha raisina dia hita eo e. Allo? Maheno tompoko. Fa izy ianao azafady. Mahambona ihany re. Izay ve dia adinonao izany e? Mahambina? Fa taiza ny nazahoanao ny laharako? Tsy mifampahatarana ho an'izany no zava-dehibe aloha izao e. Veloma ny fahitalavitra dia mijerenao vaovao izao. Io no mifampahatarana ho anahy bebe kokoa. Izay vao manao feona. Tsy azoko mihitsy. Allo velomina re. Aiza koa zao zay io? Ty aza resaka politika betsy. Sa ndraso aloha jerena kanal lafa e. Zay ty zao misy famerenana ny vaovao omaly. Ndrekaiko fa tsy Melanie namany Sandra ve ty nisy namono ty? Tena izy io. Voay Nresaka nataonay tany amin'ny restaurant sy tany anaty fiara. Mahambina ve izany ny voay? Tena tsy angano izany reny fa tena marina. Ka hitanao amin'izay ve ka? Fa fantatrao amin'izay aho. Tsy vanina ianao.
ho hitanao tsara izany fa ny tanako roa reto mihitsy ny andeha metaka rojo vy ny tananao. Efa fantatro na dia tsy niteny azy ianao e. Polisy ny asanao. Ary izay mission eo ampelantananao dia tsy misy votsitra mihitsy. Inspektrisy Vaniala, raha manana fotoana ikarohana ianao dia hanao fanentanana amin'ny onjam-peso ny fahitalavitra hoe tsy azo atao ny manao fitafiana ohatran'ny vehivavy mienjo ohatran'ireny eto Madagasikara. Zay fa manenjika azy ianao raha nenzika anafo e. Lehilahy mirediredy dia zavatra tsy misy dikany ohatran'izany ve ny hamonoana olona? Ay dia izy daholo izany ny tao ambadika ireny fanolanana marobe ireny. Ifampitadintsika manomboka androany. Dia ahoana Rizda? Ahoana ny fandehany? Salamaka. Na dia hoe tsy ampy torimaso noho ny fiandrasam-paty iny. Tena enjana be. Rehefa lasa izy voatsapako ireny atiatina ireny. Tena malahelo anazy aka. Ka izay ange ny fankatiavana dia mbola velona. Izao ianao maneno. Ka menan'iny kosa ange maty tsy amin'ny androny e. Rehefa maty ry anta dia androny izay a. Tsy misy an'izany hoe tsy maty amin'ny andron'izany nataony ahoana fomba nahafaty azy. Ka tsy fidiny azy no faty e. Tsy fidiny azy no faty sisy an'olana. Ny akasiparan'ny olona tsy vanina. Tsy kosa ry anta. Ty tany ty dia zaridainan'Andriamanitra dia ny olombelona eo aminy dia voninkazo daholo. Ka izay tiany ho tazana dia ho tazana na manta na masaka. Ny dikan'izany dia amin'ny androny daholo ny olona rehetra rehefa maty. Sady ny azo koa ny adalany e. Ianao izany anery matony ohatran'ny manome tsy be fahatany fotsiny e. Manameloka amin'ny maty izany. Ka eo indrindratsika izao e. Saingy hoe farandraraka ireny. Ny fihetsika ataontsika vehivavy. Izay verintsika fa mety nefa dia manohina ny afaka na hatonga an'izao. Tsy azoko mihitsy. Fa ahoana e? Misy zavatra fantatrareo ngano miteny ohatr'izany nareo reto ka. Ka aloha ary izany fa azavaiko misimisy. Fa nareo ve lasa dala e? Ahoana ny lazanareo fa ino ny voay? Dia te ampitandrina koa izany nareo hoe zandray ny manaraka eo. Ianta. Inona e? Mbola tsy tary ianao raha izao no manova. Izao ny koziko anareo ny fiainako aza mba hidirana mihitsy. Tsy hoe rehefa nykôty ahy ianao dia tsy nazaka dia anao izay tsy hanaovako metimety. Raha izany no nandrasanareo dia ndraso apaola e. Ianta. Inona e? Marina kosa angeka izany e. Tsy midika hoe tsy manjindry fa raha amin'izao zava-mitrango izao dia aleoko mba mitandrina ihany laha tokana angeny ainy e. Efa afaka didy izay. Manasa tanana raha sanatria ka misy mahazo anao any. Amiko tsy zavatra mandalo fotsiny araka ny eritreretinareo iny olona iny. Andao kiribavy andeha. Aloha izy eo. Tsy fa ho alesiko. Mitana mihitsy koa e. Tsy misy mitana anareo eo. Fa dia efa firavana raha teo izao. Tena reraka izany. Saika tsy tonga taty an-trano mihitsy. Enjana be koa iny fianarana androany iny adiny 5 be izao ve raha angataranja ray fotsiny ko. Tena makaleo be tsy. Satria finina koa ty taratasy kely eto ambaravarany ity. Draso hoe jerena. Tena tsy hitako ty tamin'izany hiditra teo Soratanan'iza koa ty. Mampitandrina anao farany azay. Ho avy ara mitady ahy ianao.
raha tapa-kevitra ny iova ianao, aseho izany raha pitso andeha hianatra. Voay Andriamanitra dia tena marina ve izany ilay voalazan'ilay tovolahy iny? Tsy mino aho ka, olona te hampiorory fotsiny izao iny. Nefa inona ny tanjony amin'izany? Fa inona koa ty? Tena afatra mitovy tsy misy voasana amin'ilay taratasy teo ty. Tena marary aza ny lohako izany ka. Inona reny ataoko hoe? Hampio Andriamanitra. Tena tsy mety mahita torimaso mihitsy aho izany ka. Lasa any amin'ilay taratasy teo foana ny saiko. Ahoana reny ataoko hoe? Tena sahirana ny lohako. Sa ve hampandreny manam-pahefana ry ahy? Za nefa tena ohatran'ny misalasala be. Dia ino aho hoe ilay olona mpanolana io manoratra io? Efa dia eritreritra ihany koa hoe olona tia nadala ny saiko fotsiny. Mety olona mahafantatra ihany. Azo eritreretina ihany izany satria ahoana moa izany ny ahafantaran'ny laharana raha tsy hoe olona akaika ihany izy ka. Ary sao dia mba tena mety ry mahatony sy rikala iaintso mihitsy raha angano mahavita an'izao ah. Dia ho sahany ve sanatria? Ry zareo mantsy ny efa nananatra tamin'ny fitafiko. Ndrasy lorangahy ny razana eo rapitso dia hita eo ny toyany ah. Aiza ny ahitako akanjo masera vetivetika eo? Ary aloha matory amin'izay fa ohatry ny efa tonga izany torimasoko izany ka. Dia tiana hoe izany mihitsy ve ki? Eno ah. Zaza angeky tena hatramin'izao tena matahotra e. Ary tsy afeniko anareo fa efa niahiahanareo mihitsy aho. Tsy omeko tsiny aloha ndry raha hoe nametraka ny ahiahindry taminay. Nefa na izany aza tokony mba efa kopy ihany ry tamin'ireny nahazo amin'ny melana ireny. Ny tena nay aloha dia tena mikozy hoe raha samy misy any olana ihany raha nga maninona raha... Maninona? Inona ary ty le tao tezitra fahatany le kozy mibanty vera nga mbola tsy tapitra akory dia. Ka ianao ohatra no miteniteny foanako. Fa nysipa ve izany raha hoe tsy nanaiky anao dia atao nikolaka ohatra izany e. Hita mihitsy hoe voay itony. Aza ataonina ohatran'izany fotsy alesa izy a. Fa olana izao no tokony jerena fa tsy lozan'la mirediredy eo fotsiny. Hita ho any leozy. Ka tsy marina ary ve le kozy mibanty io e. Rehefa vaky ihany rangady tsy aloha ve atao fitediavam-bola sy amprevena mibandy a. Marenina ianao riezaka. Ataovim-bola amin'ny kozy an'izany ihany ane ianao e. Ataoko malala vehivavy ianao. Lahy ty le tsy tena tsy matotra mihitsy ka. Ohatry ary. Ary aleo mibandy angina rehefa tsy revenareo ny kozinay fa tsy. Fa zaky nahita hevitra. Hoe ahoana ke? Maninona aloha mba any aminay ndriny no atory mandrapa? Atory any aminareo ve? Eko. Dia ataoko aiza ny enta-keliko izany? Sady izany ve ke tsy manome fahasahiranana anareo ah? Tsy maninaka izany ah. Za nefa mahita hoe mety be izany a. Aiza izany ve dia mety e. Nefa ianao ihany io e. Nareo mantsy raha vo mibandy no miteny dia avy hatrany dia kihana foana no azoko.
ka inona ro izay lany tsy mamety an'izany e? Ka maninona rambahany amiko e? Sady inona ty? kay fato mamely tampoka le. Sazanao tsara izay. Tena mandreraka mihitsy akiny ataony ezaka. Tsy hay mihitsy hoe filana veny tsy tana sa efa lasa dalan'ny rongony. Hita ho akiko. Sady tena mitady oleo mihitsy mifanerasera amin'iny. Raha tsy nirevirebe matono teo izao dia efa asa fotsiny. Aleo mihitsy koreny andehany fa sady ndriva efa tsy mangatsika e. Tsy mangatsika ka? Nareo dia tena mba mahatadika mini jupe kely iny ve kiko. Amin'io ny ambony mbola body kely koa. Tsy haiko aky fa tena ohatrany tsy mahazo aina raha manao akanjo ohatrareny andrireny a. Nefa ny aky dia betsaka ny olona mijery tsy dia mahazo aina amin'izao ataondry izao e. Ohatry be raha misy mampitandry indry amin'ny afatra. Tena ohatrany efa zatra aky dia tsy mety intsony a. Tandremo ky a. Tandremo fa misy fiara mandeha mafy be iny aloha hidry. Eny tokoa. Aleo makasisy ny any fa tsy hay hoe mamy ve sa ahoana tony olona tony a. Otry ary taony izany. Andriamanitra! Fonjeo! Fonjeo e! Mialy ianao! Fantanao inona e! Fonjeo! Lasa ny fiara iny namako reto sakano. Loza inona reto iny landro. Inona ny ataoko? Inona izany no ataoko? Aleo angamba aloha mahatono antsona ka. Ahoana re? Baray sy re mahatony a. Ety e. Fa manina koa raha mahatony tsy mandray telefonina mihitsy. Aleo aloha rangaha verina foana. Tena tsy mandray mihitsy izy. Dia ahoana re izany no ataoko hoe tonga dia hamonjy any birao amin'ny polisy avy hatrany ve? Aleo rangaha izay no atao a. Mino fa misy miandry raharaha foana ao. Way, i mahatony tia miantso ity. Aleo tonga dia raisina. Fa misy inona atao miantso andry e? Mbola niaraka nisotro lasopy teny amin'ny bobaka izay dia olona teo dia tsy amiko. Loza angelesy e. Fa misy inona atao mitomany e? Nisy nakakery ny anta. Maninona tsara? Fa ngano loza andeha lavitra be izy ka nisy olona nita tao an-trano. Tena efa kinga ry zareo ka mbola tsy tonga tany an-trano akory ane izay nisy fiaran'izany tampoka e. Avy hatrany dia napiditra anazy tao anatin'ilay fiara. Fa ho avy anainga ianareo e? Fa hono a? Ahoana lesy? Azo indrindra izany laran'ilay fiara sa ahoana? Tsy ka tsy hitako fa efa maizina fa jipe marron izay ilay izy. Ezana tena izany? Izaho izao andeha ho any amin'ny birao amin'ny polisy sao dia izao. Ka iandasara dia miaraka tsika. Tsy matsy ataony ihany na dia hoe tsy tao anaty fampitandremana azy ianao. Aiza ianao izao? Ety amin'ilay elakelan-trano mivily any amintsika iny aho izao. Okey ary e. Ao fa ho avy any izao dia izao. Soa ihany izany fa misy azao miandry raharaha ihany teto. Izao hoe misy fanontaniana apetrako aminao reto ary aza matahotra ianao fa tsy hanao ninina anao izy. Fa ahoana inspektrisy? Iano a? Satria tsy ny olona montina fiakanjo sy manao fitafy manajatena ny ataony lasibatra fa izay tia manao reny akanjo mitanjatanjaka ireny. Tsy efa fantatrareo ve izany e? Eny tokoa. Lasa variana fotsiny tamin'izy ilay hoe nisy nakakeriny ako. Fantanjony ange tsy hay hoe inona. Tsy maintsy hotratratsika izy e. Noho amin'izay ary. Alefa so inspektrisy fa mihaino anao. Nisy endrik'olona hitanao ve tao anaty fiara? Tsy nisy tompoko.
efa somary maizina ny andro ka tsy hitako tsara. Ny azoko antoka dia lehilahy izy ireo. Fa firy izany zareo? Roa ihany, fa tena matanjaka le ny batany anta, chauffeur indray. Hitanao ve ny laharan'le fiara? Tena tsy hitako tompoko. Ary ny lokony? Ny karazan'le fiara ohatra hoe ohatry ny ahoana? Marron ny lokony ary jeep ilay izy. Eny ary, misaotra anao. Ezaka anao izay faraherinay izay ahitana azy mbola velona. Niova kely indray mantsy ny plan-any, satria hatramin'izay dia sady manolana izy no mamono avy eo, fa ity mbola nalainy akeriny aloha. Mino fa misy fanantenany ity indray mitoraka ity. Dia tena misaotra rery inspektrisy. Ka mahazo mandeha amin'izay ve izay tompoko? Ie, mahazo mandeha amin'izay nareo. Oay, azafady fa saika adiniko. Ny laharan'ny findainao hoe azafady? Ay, ty ary 037 12 388 dia tonga soa ato amin'ny tranontsika vaovao ro manjakely Savanne, mandiavany anabavinareo zao. Avereno kely hoe le tenao teo. Avereno tsara mba hoe fefa lasa tsy dia maheno tsara tsonkoa ny asofoko e. Tsy vanne, alika maty tsy misy ilana. Zany aloha ny fanokafam-bavony e. Maty. Ataovy mipetsipetsiny eo ihany io vava teny io rehefa tsy teo faty alohan'ny fotoana miteny azay. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Zao ny teneniko anao fantatr'Andriamanitra tsara zao ataoko zao ary na ny baiboly aza dia milaza fa loza ho an'izay vy mifanafitohinana. Mazava ho azy fa ho anareo ne zany loza e. Milingilingy ery manao fitafy mitanjaka nefa rehefa misy manolana dia ny lehilahy indray no migadra. Rehefa milingilingy tsy mahay mipetraka dia ampahitako an'izany alan'akondro zany e. Sady akondro fa veto mihitsy ka. Tena nanenina ka. Izany nanapoe fara amin'izao izy ity. Ahoana reny ataoko e. Raha ny anabavinay zany rehefa tsy mahay mipetraka tsara dia aleo lany vao ihany e. Ary ela be zany fa vy aty amin'ny namanty aty ro aty wa. Ao. Tena maro mihitsy ny vehivavy ato. Sady manao tena tsara fitafy sy rony atao hoe sexy rony daholo. Ny sasany efa somary maloto fa mety efela angamba izy ny tato. Reo jereo tsara reo e. Reo namanty reo mazava. Efa samy reraka sy valaka noho ny tsy fahazakan'ny fanao mpivady reo e. Jereo tsara. Efa samy nangalako fafinaretana avokoa e. Tena tsy fanina mihitsy ty lehilahy ty ka. Zao nareo rehetra rehetra zao samy mahita leny tedaviny daholo e. Zay mitady marina dia ahita. Sy ahoery vehivavy malagasy e. Hatrany am-piangonana aza dia mitanjaka ny sasany. Dia mbola zay lehilahy foana voalaza fa voy. Nefa nareo vehivavy mihitsy no mienjy menakavy ranga. Ka Facebook mivelatra ve dia tsy hovakinay e. Dia izany ilay tsy ny zavatra ny sehomaly Tena tsy napoiziko indray ilay izany bainina. Mbokozy neveriko fa mba nofiririnina fotsiny anie. Nefa aleo rangaha ho any fa aleo ho any ahoana letsy ialahy angala sadala. Ka rena mibandy mba nikoty tsy nasiana sira koriko. Zavatra ho lasa mivoa io ihany ko. Adalàna letsy ny azy mahazo azy avy tsy efa tsy fidiny dia mbola zany ihany ny vavanareo ko. Mbola ho faty amin'ny fitiavam-behivavy io nareo fa ataovy. Dia efa miteny azy zay. Nareo ve lasa adala e?
Fa finaretana vely ty afaty sady ny onzay miloa mihitsy anie no mikozy hoe peo zay miake. Nareny teo masina be eo foanako. Nefa tsy maharitra ela anie ny fahatany rana ary bainy. Na mako letsy lahy dia manana didy ajanono ny fitiavam-behivavy ny lahy io fa tsy tsara letsy. Vita ve ny kozalahy? Andeha mantsy ny bandiko. Manoatra koranganareo noho ny reniny hoe rabofy reny. Izy aza angely ty tsy nahafa-py Eny ariko. Dia aza mifampitaditady ary zany raha ohatra hoe misy mahavoanareo any amin'ny vehivavinareo any. Velominareo fa tsy. Ok ary mahazo mandeha nareo rehefa tsy fanampy aminay amin'ny anty. Miarabanao raha matokely aintso. Way, azafady, matony koa kay tato. Salama ve nareo menaday? Salama tsara tompoko. Ie, nampiantso anareo ny tena marina zany dia aintso reny ny tokony nanam-panatsokona ka ty fa efa eo ihany moa ianao dia vomaika ary mahatsara zavatra. Ka tsy te miala anazy rera dia tsy nanaiky fa aleoko aloha miaraka aminy. Hatreto aloha tsy mbola nahitana mangirana mahakasika an'ity raharaha ty. Ny azo antoka dia hoe ivoa ihany ny ambadika izao ka nisy paikady efa nomaninay mba hisamborana azy. Sarotra sy mila fitandremana be anefa ilay izy sady mila fiaraha-miasa aminao koa izay aintso sao dia apiditra anganony anabaviko amin'izany kosa ianao tompoko. Eno sao dia mba tsy ho vitako re izany tompoko. Aza matahotra ianao fa izay nge io foany. Le plan aza tsy fantatrareo akory dia efa tsy vita sahady ny ao an-tsainareo. Izay tokoa tantarao ary loha Tena tsy vita n'izany raha matoa inspektrisy fa maninona nefa raha ny tenako no manao an'izany vehivavy ngeny ilainy. Ka raha izany dia mitedava vehivavy hafa ary fa tsy izy mihitsy niditra lalina be amin'izany milamena re ianao loha aleo aloha ambaran'le izy dia hita eo avy ka tsy eken'ny saiko izany rehefa tsy vita anareo le asa tokony tsy nanao polisy izany nareo. Andeontsika andeha bavy andeha. Mitony aloha ianao dia mipetra fa inona ary ty ao fa ho tantaraiko anao le izy ka ahoana nahita toromaso tsara ve alina ry namako isany eo amin'ny fona re tompoko avy aloha re izay andefaza tao ohatr'izao. Avela andeha hoe aleo aloha apatseviko kely anao efa nampitandrina anao ange tamin'ny voalohany vao nahitanao dia efa niteny anao tadidinao tsara mamy ianao tamin'izay dia mbola nampitandrina anao indray tamin'ny alalan'ny taratasy sy afatra tamin'ny telefônina. Ary izay vao tadidiko fa tiaka ilay olona tao amin'ny restaurant indray andro iny. Ary toa tsy miteny ilozana amin'ny tanondronondrika ao fotsiny. Raha tadidinao dia mbola niteny hoe aseho rapitso rehefa andeha hianatra amin'ny fiovanao. Nijereko ianao ny apitso rehefa andeha hianatra mbola mini jupe sy akanjo fohy amin'ilay manangana ny maty reny ihany nanaovanao. Ka rehefa mienjy ny omby dia tsy maintsy dedavana karazana omby latsara izy. Dia toy izany koa ianao Andriamanitra, tena losy ty. Biby ity fa tsy olona. Nanenina amin'ny fona ray ka atoroko anareo tsara androany hoe toy ny ahoana ny azo anareo tsirairay ireo. Ka ty tena ty aty aty losy ty. Tena ndraisiny tamin'ny volo ilay tovovavy marina sady nitarihany amin'ny tany. Ary aza mianatra mafy loha sazany ty tsara iny. Mifona re tompoko
aza tao ohatr'izao re izy mba mamindra fo re ary manginy tena fa tsy mbola anjara teny zao zao dia aza mihetsiketsika tsony nampiritany tanteraka le tovavy marina dia Andriamanitra nanaovana ny filandrasiny ety maso eto tsy vaniny tena biby fa tsy olona. Zay nge dia vita ary efa betsaka no nataoko tamin'ity fa aleo fitaina amin'izay ranga fa ataonao inona izy tena aloha aza mbola mikorapaka fa so dia hitany angano eo mifona re tompoko aza vonoina re izy mba olombelona ohatrinao ihany any io olombelona tamin'ny andro ny adamaseva arikala nisy olona mitanjaka izany ankehitriny rehefa mitanjaka dia biby zay fa tsy olona tsony ary mbola miteny atena zay ampanginy io vao io ataoko ifandimbiasany zala io efa miteny tompoko marenao ary jireo tsara amin'izay ny anaovako an'ity dia efa manapoiza fa zao ny anjohan'ity vehivavy manjakely ity dia tsy maintsy anjohanareo ihany koa tantsondromy tamin'ny antsa ny fivavian'ilay vehivavy tia raha mitsiririka tena tsy mampitehitsery zay maty sady ka kely aina nefa mitady lahy eran'ny tanàna kely aina kay Matony fa efa lasa marenina koa ve lasa lalidalofany ndry koranga manapaka toromasotra fa hoany ay vela natory jerelany ety vaovao ty io mandeha fahita lavitra io ay zany io sao dia maninona ka lehilahy ray nisy namono dia inona no manaitra anao amin'io ory matony fa ela ve mbola matory sa ony nisy namono ary tsy taotsony mahalela azy sa tsy mijery ve mason'lahy ohatray eny tokoa Andriamanitra otry fa ina koa zany zao no manaitra ny laka fa tsy ezaka ave io manina tsara tena izy io riaintso andrekako fa keo nge le toerano trangano lozy tena teny any mihitsy io losina ary tiry lanitro ny eo aza tsy voavany olana dia ty efa misoko sahady indray andao malaky any amin'ny tobi-pitsapoana voalazy io tsika mino fa mbola tsy maty izy ndao ary zao sisa ry izy menada tena neniko aza mbola miteny ohatran'izany aloha ianao ka rehefa tsy maty fo amanaina dia izay aloha zava-dehibe marina mihitsy zany resaka misoran'Andriamanitra rehefa mbola velona tsy mendrika ny antso ny anarany akory zao aza ny fitaovako efa tsy otsony efa tapaka tao zaza zao hoe raha mba tsy saim-behivavy mantsy tena mianatra anareo ny mpianatra nataonareo sy tonga tamin'izao hoe fa hoana tokoa aloha ny tena fandehana inona ny zava-misy marina tao otry izy ary ty toa natory be sahadika eny tokoa eny aleoloha izakaina tsara dia tena zao marina moa le sisan'ny farany lahy resakako tena mafy no manjoa azy ka sanatria hoe aminao zao teran'izao dia mba ahoana ozy ianao ka bavy tony koa mahasosotra tsy teheritreritra n'izany fa vadika kely aloha ny resaka hoe ahoana lesy mahakasika an'ilay plan inspectrice inyko inona moa fa dia atao zaniko mba ho fanavotana ny anta ka ry zareo ary tao midorororo be zaniko
ain'olona avy eo no votana dia efa tamin'ny afako malo ny plan hatramin'izao tsy mbola tanterahana io. Sa koa aza lesy mba gakako. Ary sary mpisaina ny alahy io fa miantso. Salama ve ianao raha matokely aintsa? Salama tsara tompoko. Afaka mankaty ambirao ve ianao zao azafady? Ka Efa fantatro ka eny amin'ny hôpitaly ianao zao. Fa raha azonao atao dia mandehana aloha aty fa ireo sao mitena actiontsika. eny ary tsy maintsy mandeha zany lesy a. Ka za koa tsy maintsy miaraka amindry ianiko. Ny avany ezaka raha teo misy afaka miandry azy eo ihany aloha. Ka ndao ary dia tena tsy maintsy manao ohatran'izao na zany mijery ny anta. Manao mini-jupe dia mivezivezy amin'ity toerana ity. Tsy hoe roviana misy akakiriny na roviana. Tsy maintsy arahako maso tsara ny anabavoka. Tsy ahy izay ataon'ireto milaza azo polisy reto mantsy. Vao misy mibolila eo dia avy hatrany dia manatona. Tena enjany ty raharaha ty a. Raha napoziko iny manambo iny ihany voay dia tsy nisalasala ny sambotra azy tamin'ire. Neveriko fa dia manany ihany avina fotsiny izy. Tsy maintsy ho tratra nefa ianao ry mahambina. Way, manome sy ny alina raha zany. Ilay fiara jiby miloko marron no mandalo io. Andraso tonga dia rahako avy hatrany. Tena lasa nanaraka an'ilay fiara inspekteur marina dia ahoana zany ny atao? Aleo atonina aloha rangahy eto dia hita eo. Dia ahoana ny atao ry mahatony? Sao dia tokony arahantsika ihany iziko. Tsika ve dia hiandry fotsiny eto e? Ka amin'ny fomba ahoana nefa tsika tsy manana moto sady tsy efa lasa lavitra be izy ry zareo ka. Dia aleo zany miandry ny rariny etoko. Sady ny namany ihany koa angereo mbola miandry ireo daholo e. Ay, izay tokoa. Fa ifta amin'ny lasopy letsy fa tena noana be ka. Andao ary. Za koa ary ange zany tena tsapako tena noana mihitsy. Ka ahoana? Salama tsara doly. Na tsy salama aza atao ahoana moa e? Anjara fa tsy lahatra ozy le hira zay. Ka antany anareo aza ao. Dia oka mba samy hamaly tsara pahatsorana daholy a. Zay misy telefônina any amin'ny any dia omeo aty malakilaky. Tsisy. Tsy mino an'izany ahy e. Nisy polisy nanaraka teo. Ary tsy maintsy ny ray aminareo nampandre azy. Ary eo zavaina tsiraray fa tsy fatandremony efa ahitako any a. Tonga dia vitaiko zao ankehitriny zao ihany nareo efatra. Mifona re tompoko. Ty re taty amiko nisy fa tsy mbola niantso an'izaniza. Ay ve tany amin'ny manjakely e. Sany ary nefa nokafam-bavony e. Mifona re tompoko. Tena tsy mbola niantso olona tamin'iny mihitsy any ahy e. Ka fomba ahoana moa ninoko an'izany ka? Ary fa mafilota enisa dia andraso kely. Andraso. Nakantsy izy marina. Tena ho faty eto daholo izany izay efatra. Andriamanitra avisahy. Reo ry zalahy, samy makary hafa nareo telo mitsamo dia angalao fafany kely aloha e. Za sy ty sipa kely ty aloha atsy amin'ny efitra ilany atsy. Ary avity anaty e. Aty hoa. Amfona re tompoko. Aty fa tsisy mifony zany eo e. Aza fonona re ahy. Fa mamindra-fo re ahy. Tonga azikala amin'ny fotoana. Ary andraso vako ny fatorana dia tena ihany manala ny akanjo tena. Ao, zay. Fatandremony fa mianan-kendreo fa nifaty tena niraisiny eto. Tena tsy mitsitsy mihitsy ty marina. Aleo aloha arahana izay lazainy ka. Zao mihitsy. Ary mekara moramora etsy ambony fandriana fa hanao an'ilay tedavina ao an-trano izay amin'izay tsika e.
fiainako. Fa inona hono zato mampitomany ny havako ka tonga dia finoy ahy inona tsoa moa izany no mbola antony havelomako. Finoy ahy dia ratsy hamonanao dia aninona ianao ka endry tsara eo aloha ianao fa andeakasakavo arivaonao ny adalako ihany na tonga izao za zany natao ohatr'izao tsy mba nahay mipetraka nanao akanjo monta. Misy olona tsy mazaka ohatr' ireny eny amin'ny manodidina eny fa tsy haiko fa toa sitrako hoe ry aza ny nanaovany ahy teo. Toa tsy naharefa angery firiana sy tebiteby mandona ve ohatrin'iny izy rehefa tena hitako akaiky fa inako ary tia mahazo aty toa mbola tsy tratra ohatr'izao ahatra amin'izay ny ainako. Tia azy ve ary izy tia ve izy reo aloha any fa reo no misy dia tandremo so mianan-kendry mitsoka na manao zavatra fafa fa tonga dia hainao ny toyany tena anao angamba diseko ty fa tonga dia nirangorango izay tsisy izy vao narosoko teo androny ilay sakafo dre nyvanotso ny masonay marina na hajanony hatramin'ny sotrony fa manina koa ary azany ohatra ny hafa mihitsy ny fahatsapako ny tenako vao mifanotso ny masonay sa ve tsy dia etretran'izany aka ny famaizana andreo vehivavy makafana ny lehilahy reo no imasoko fa ny polisy ihany koa no manahirana azy nefa ve raha hoe izy ny anjarako dia ahoana tena ohatra mitady tiako izany izy lareto fa misaotra indrindra eo oay ahoana tsara ozy ianao ary mba tsy niantso atsony izy hoe tena fa ahoana resaka aminao ne izahay lano areto fa misaotra ndasoary fahateriko fa tena hafarazany vehivavy efa hitako mihitsy ty anty ty ka marina hoe tao anaty blaony anolana sy analany ainy fa ohatrany tsy vitako indray zany amona azy zany tena tsy haiko fa ohatra no mitady ho raiko pity aminy zany dia ahoana manja aloha izy tena miaika zany io ihany fa tena efa mitady hoenjana ny atao amin'ny polisy so ihany fa efa tia anty ty rery sisa no ataoniko efa nyfitainy zalamantsy izy telo mirahavavy tokony aleto malaky arak'izay azo atao mihitsy ka so dia ho ratso mantsy ny lalao fa dia azy tiako ny efa fantatra foana hoe tsy maintsy zao ny farany na maty na ny amponja tsy dia mampiasa ny saiko loatra satria vokatry ny natao rehefa mba misy tonga saina tamin'ireny anatra mahery vaiky ireny fotsiny dia izay ny zava-dehibe ka zao ry zalahy araky ny information azoko tamin'ny olona tsara sitrapoa dia hita ny toerany fefenan'le antsoina hoe voay izay nandripaka vehivavy maro ary namono naniraka azo nijery azy ny fotony ny tenako ary tena vao marina fa ao tokoa misy an'le jolahy noho izany dia mila manao intervention malaky tsika ka miomana fa afaka oraray avy hatrany ny départ tapitra dia izay zany ahoana inspektorisy eno tokony ilazanao vaovao tsy tapaka ihany izay mahakasika ny antako mijanona nareo ka so mantsy dia hisy fandonana ny ka nareo indray no anahirana anay ihany raha ny mahakasika ilay namanareo dia aza matahotra fa asanay ny fiarovana azy izay fa afaka mandeha mody amin'izay nareo mbola mila manomana fitaovana mantsy dia mirarisoanareo hatrany zany inspektorisy ok are
Tena mba marina ve izany lainga be izany? Tena marina key izany tsy mbola misy olona manana lainga be tena marina ny eto an-tany raha tsy mahalala anao Fa izany aloha eo ihany fa vadiko ny resaka e. Hoe ahoana key izay ry malala? Tokony mba hajanona any amin'izay izany ty asanao ty ka, satria efa eto Mba fantatra moa ry malala nanaovako an'izao asa ao. Fantatro tsara ka. Ay, ka metrahako fantaniana ary ianao iza ny diso raha raisina ny tantarako. Za ve sa ry vehivavy maro be tsy misy eritreritra ireo ka? Samy diso. Amin'ny tantarako anio Tsapako hoe diso izay vehivavy satria nataona ihany na tonga anao manao ohatr'ireny. Fa inona aloha ny idiran'izany resaka izany amin'ilay resaka teo Ka satria ny asa nataoko dia efa nahatonga saina olona maro noho izany dia ekeko mifangatahanao. Faly be izany dia avy hatrany izany dia atao haingana ny mariazy sy ny soratra. Eny lesy malala. Oay! Andriamanitra! Fa ino izany? Tsy fantatro. Tena polisy izany marina ka. Za mihetsika aloha ianao fa andeha hijery any akamaretra sady hanampy azy. Tena tsy misy eto amin'ny toerany tsondro zalahy. Fanakaiza ary? Tandremo ry zalahy fa maromaro izy izany sady manana basy avokoa. Andraso avy hatrany dia hiditra eto amin'ity varavarakely mipetrahan'ilay bandy iray ity. Zahy ary aiza ary azany totsy pinsy olona mihitsy. Draso hivadika tsy amin'ny jefitra ambadika izy. Aleo andrasako tsara eto. Vao mitsirika eo dia avy hatrany dia apela-tanany voika. Aroay izany mitsaitsaika izany. Voray ny tendako marina. Tonga dia asa manao fihetsika mahery fa vitaiko Ary aleo alaina avy hatrany tony basy tony Ary andao mivoaka tsy moramora. Avy hatrany dia ambony daholo ny tanana. Raha tsy izany dia vitaiko hoe ty inspektrisy mahafatifaty kely ity. Teny eny ireo ekipanao ireo mba hidezarme malaky. Apetrao ry zalahy. Apetrao amin'ny tany ry zalahy mibasinareo Ay kosa mora tenenina ko arety masolisana eto mihitsy nitifirako aty inspektrisy kely ity Velomary mela nisy ny sizato voatanisa rehetrany zany. Tena voatifitra marina. Ay mbola nisy polisy taorinako tao. Maty io ry zalahy. Afatory avy hatrany io. Lolahy avy hatrany dia misavany ao an-trano. Avoay daholo izay otazy rehetra tavelany. Malakilaky Fa nataonareo inona ny olo tiako tsy rariny nahoana izy nitifirina tsy manaiky an'izao mahampina. Tena tsy azoko koa ty raharaha ty. Olo tiano ony. Mitonilo ianao ry tovovavy Ianao rery ve nitao sa firinareo ny voatazona tao? Mba tany ty tanany tsy laiko mikasika akory. Tsy avanina ny olo tiako re olona. Ohatra tena mitomany be izy marina sady tena romotra be. Ampiakarao anaty fiara ry zalahy. Dia ndao tsika andeha fa hitonga koa ny ambulansa. Tena mba hafakely indray izany olona nakakery ny andry izany dia lasa ao tena tiandry. Ny ndry aza mba azo azy fa ny any tena entsany. Oak'izay lesy ataontsika anatry ny amin'ny lasy ireny. Tena marina mihitsy izany. Nareo vehivavy tsy hanao fitafy mitanjaka ohatran'ireny intsony. Dia ny lehilahy indray tsy hita rehetra dia harapaka avokoa.
Tena marina izany reto tsy misy ohatrany hoe manao fitafy montina nge. Ny aloha dia tena nanarako ny tanora namako mihitsy ny taranaka mantsiny efa tsisy ihany vokatry ny nataoko ihany zao. Fa ahoana izany ny atao mahakasika ny mambina ivoay mantsy. Rehefa vita ny fitsaboana azy dia efa miandry azy ny fonjy. Malahelo anefa tsy hitako hoe inona izany ny azoko hanampiana azy. Aza manao ohatry ny ondritra raha tena tia azy indria dia vango matetika izy. Aza riny izy na hoe amsarotra indrindra azy. Sady nareo ane tena mifanentana tsara. Tsy azoko. Eno a? Ka ny ray voay, ny ray fakapana. Taona sahatsy izay no nandazako ny arivo. Nalainy dada sy neno aty ambanivohitra tao aorianan'ireny zavatra nitranga ireny. Taona lasa izay tsy nahita sady tsy namangy ny mahambona intsony aho. Mba nanao ahoana re izay any? Tena mbola tiako aky izy iny. Nefa mbola oviana vao 5 taona ny trano maisina. Izany hoe mbola misy 20 taona be izao izany. Androko foana tsy tia olona intsony aho. Izy ny santatra ny fahadiovako. Oay, fato... Izy indrindra kitia. Ivoay ihany io e. Fa ahoana izao? Io hoe inspektrisy anazava azy aky. Izao e, nisy famitsorakeloka fahobe nataon'ny fanjakana dia anisan'ny sitraka an'izany izy. Dia toy izy amin'izay no mahavoa sy fakapanahanareo e. Aza mampimeo a. Tsy mihitsy aloha finiko izany malalako izany ka. Eo ary. Fa inspektrisy izany anie ohatra no mitondra rano e. Sa io anontany ny rainy. Fa eny akia. Efa vita ny anio fa ny anareo sisa. Ribavy koa izany dia efa manao izay mahamenatra ka. Efa mpivady aky izay izao dia mirary anareo roa kely ihany koa mba hotody amin'izay fanambadiana izay. Ve ka nisy an'izany e? Tena sambatra nareo reto. Oaka izay ho a. Mba toa ianao mbola velona dia mbola misy anjara natokanao anao any ho angy. Tena marina mihitsy izany. Sady ho ataontsika hanatra ho amin'ny ho avy reny nandroantsika reniko. Izaho aloha dia tena faika niteraka mihitsy e. Tsy mba hanao fitafy ohatr'ireny intsony a. Sa ny akanjo mariazy natao amin'ny vipa hatreny am-potipe. Malagasy FM nan'olotra ho anao teo. Voay sa fakapana? Tantara no soratany Fideli Miandra. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angola-pity, Elina Sondra, Tomona fitiavana. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray fosina indrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Rotsy fitiavana. Voay sa fakapana?